tontolo le fiainana tena zaka za zany tsy mahazaka tena rehetrarehetra vidim-piainana fianaran'ny ankizy ny hoavy ny taranaka tena ijoroko eto e hoavy ny taranako malahelo be mahitsy a dia tena ohatrany hoe tena tsisy atenaiko zany dia tolona ho amin'ny taranaka malagasy rehetrarehetra mety kotoanana aloha zareo satria amiko any amin'ny zareo mety hoe chance ampandrosyny eo amin'ny tanora koa zany dia ohatrany hoe amin'ny zareo ihany ny assuré kokoa manonotra ny hesiko mihitsy asa fia za maro zafikely 20 taona azo mijory eto anaty ianareo zao kely fisadiditra finy amin'ny 20 fa tena fa tany razako tany reniko nanjary olo-kafa misoratra ao aminatiny juridique vao maty tany 76 ny reniko dia navita juridique le olona nangalatra an'le tanàna faharoa manarakaraka an'izay a tsy vita tsory le vidim-piainana mandry fotsiny androandro tokony ny ankizy miasa tsy tan'ny ankizy sy jaliany ato ambony tany tapitra mihitsy na vilany na vily rehefa tsy misy anina ho an'ny ankizy ka dia mba rariny zay zany tompony izany a mitolony zay ho an'ny taranako ny tolomako fa tsy ho an'ny tenako tonga fa tena malahelo a toko malahelo dory sisa matorina fa tapitra lamidy ny fananana mba niakatra tribunal tamin'ny taona lasa iny tsy nisy zavatra vita tsy nisy zavatra azo fa very fotsiny fanananao fa le olona mpangalatra an'le tanàna ndray ny lasa tompony no zany tsy manaika fa mbola misy raha mbola mijery mety zao Andriamanitra zao a tsy maintsy hitako ny maro tsy mila hoentina vazaha aloha voalohany indrindra dia manarak'izay a mijaly ny tanora tsy mananasa manarak'izay fahatelo an'izay a mijaly koa ny mpianatra rehetrarehetra ny an'ny dalo any ambanivohitra be dia be tsy tanono ny dalo isambolana misy foana mpandrava nefa nilozana mijaly ny any amin'ny 13 mai reto miaramila be dia be reto miaraka amin'ny zandarma sy ny firongony mampijaly ny malagasy mihitsy izy ireo tsy zaka tsony ny vidim-piainana tena mijaly zay ny tena antony hitolomana ety amin'ny collision adidy amin'ny tany razana tompoko atokavana ty a ampisehoana fa mirahina malagasy mila zavatra mazava sy mahitsy ho an'ny firenena ho an'ny mpiray tany razana tsy maintsy tafitatsika eo mino an'Andriamanitra fa tena fahiditra fa filamina antsika ny angatahana koa dia mba ovaina le ACC ovaina ny CENI tsy mena vazaha Madagasikara fa any malagasy faharoa isika mila fifidianana madio tsy matahotra fifidianana ny 11 candidat fa mitako fifidianana madio a azo nrehetrarehetra ekena fahatelo ilaina ovana ny ACC atao CES ovaina ny CENI atao araka fomba ofisialy misy olona rehetrarehetra fa mifangaro fa tsy zay olona tendren'le mpitolo teo aloha gouvernemanta mila ovaina mba mahatonga ny olona rehetra tsy anana ia amin'ny vokatry ny fifidianana rehefa avy eo anoana zao hetsika ataon'ny 12 candidat zao satria hita fa tena efa tsy mety ny zavatra ataon'ny candidat numéro 3 dia avy manohana zany zay amin'izao zavatra zao e miaraka amin'ny zanako satria zanako kotsina efa ho tanora dia efa ampahafantarina anazy hoe zao zavatra misy eto amin'ny firenena dia entiko miaraka amiko mihitsy ny zanako We'll be right back.